toy izao ndray avana ny teny zaraina zay omena antsika anio. Mila anao miasa ao amin'ny fanjakany ny tompo. Ny fanjakan'Andriamanitra dia misy fahefana. Ahaka ny voasoratra amin'ny Korintianina voalohany toko faefatra andimy faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny teny fa amin'ny hery. Mitondra ny olona hiala amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra. Ahaka ny ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina amby roapolo andimy fahavalo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ampahiratra ny masony hialany amin'ny maizina ho an'ny mazava ary amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra mba azo ny famelan-keloka sy lova eo amin'izay no amasininy noho ny finoana. Manasanao ary ny tompo handray anjara amin'izany. Ahaka ny voasoratra ao amin'ny Romanina toko fahaenina andimy fahatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadiany tsy fahamarinana fa atoloro ny tenanareo ho an'Andriamanitra toy ny efa maty ny efa velona ary ny momba ny tenanareo ho fiadiany ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Vavaka isika raha eo ity ao ampiasao omeo fahefana hanova hitondra ny hafa hiainao ny fanjakanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko.